eo amin'ny lafiny ara-toekarena somary niteraka faneho-kevitra samihafa ihany ny fanakanana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita mikasika ny orinasa Ambatovy sy ny Tamberinbidy ray isanjatony. Marina raha nivolazan'ny professeur Roger Alsan mpahay toekarena fa kely tokoa izany Tamberinbidy izany fa ahina ampandositra ny mpampiasa vola eto Madagasikara kosa ireny fietsika ireny. Aina ampandositra ny mpamady vola eto Madagasikara ny fanakanana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita mikasika ny Tamberinbidy ray isanjato fotsiny izay efen'ny orinasa Ambatovy amin'ny fanjakana malagasy raha ny hevitry ny mpahay toekarena ny professeur Alsan Roger. Ny nataon'ny Andriamatoa Rajoelina aloha dia amafilo-pirenena azy. Amafilo-pirenena azy zany dia veriko fa raha misitsy izy raha ohatra manamo momba ny Ambatovy indrindra dia hoe ray isanjato ihany ny azon'ny firenena malagasy. Fa ny fahitako azy kosa nefa ny zanany zany dia tokony andraikitry ny ministry ny minina aloha voalohany indrindra ny teniny zavatra tsy mety ary fampidinika mivantana zany amin'ny tokony andraikitra Ambatovy satria mantsy ny zavatra aseho ankala manjary toerena dia mety hampandositra ny mpampiasa vola eto Madagasikara les investisseurs directs étrangers zany. Ary fantaritsika tsara fa misy fanarana natompan'izy ireny ny zavatra tokony ataontsika zany dia hoe ahoana ny ahafahana manamboatra ny fanarana iny mba bebe koa zany dobotsoa malagasy satria ianao raha manakevitra fa hoe ho tapahana reny fanarahany reny raha tsika manarana moa fisaky ny ambolana no mena lalana ny Ambatovy amin'ny asa ataony dia mety zany zany zavatra zany efarany amin'ny tribunaly iraisam-pirenena momba ny toekarena ka mety ho voasarytsika amin'izay fotoana izay ary mety mavesatra dia mavesatra ny sazoantsika mihoatra angamba noho ny investissement ataon'izy ireo izay efa amina miliara na dolara. Izay zany tsy maintsy hoe ilaina fitandremana mba tsy akala manjary toreny zany ny tenenana azy fa mba atao zany amin'ny fomba lamina. Nilaza ny heviny ihany koa ity farany mikasika ireo foto-drafitr'asa samihafa izay natsangana. Ampiasana natao investissement natao io foto-drafitr'asa natsangana ireo za aloha namanokana dia mahitoekarena sy fitantarana an-tenako dia tsisy maratsy an'izany mihitsy misaotra azy amin'ny rainy izy saingy raha izaho kosa ny nanao an'io dia nataoniko aloha amin'ny investissement économique et financier zany hoe nanao asa aloha namoron'orinasa mba hisiny ny fisian'ny asa na création d'emploi dia rehefa misy création d'emploi zany dia manana fahefa-mividy ny olona. Rehefa manana fahefa-mividy ny olona dia afaka mampiasa ny fahefany iny na amin'ny sakafo hohaniny zany na amin'ny ara-sosialy zany zay ilay hoe relance de la consommation. Dia amin'izay fotoana izay koa mihamafy ny tonta sy ny kinady dia mahazovana zany toekarentsika matanjaka amin'izay tanjo zay zany tsika zay vao tokony eritreritra ny investissement social satria raha io zavatra hitantsika misy eo raha raisiko ny hôpitaly zao nahoana moa ny ahafahan'ny olona andeha hiditra amin'izy ireny raha tsy andoha vola zany le olona dia vao mafy le hôpitaly satria tokony hanao financement zany hôpitaly io. Nanamafy ity farany fa aritra amantonany maro vao ho tafaverina ny fampiasam-bola izay natao na ny retour sur investissement ary tokony hodiniana ny fahefana mampiasa ireo foto-drafitr'asa ireo.